Faly miarabantsika tsyreray avindray atratra izao alarobia fa 10 volana janoary izao misaotra an'Andriamanitra isika mbola nomeny ny famindram-pony hatrany ary afaka mandray ny teny amin'ity maraina ity. Miarabanao hatrany ihany koa izay manaraka izao ten'Andriamanitra izao ny irina dia hitombo ela sy hitombo fiarovana anay isika. Aloha anderantsika ny amin'ny mofinaina ny dia vavaka isika. Andriamanitra tsara ndezan-danitro mbola velom-pisoaranao izay ny amin'ny tombontona izay menao anay, mangataka aminao izahay ny mba hitazomanao anay hatrany eo amin'ny fahamarinanao ary ihany koa esoriny fanahiana rehetra ao anatinay satria efa napetraka eo am-pelatananao ny momba anay rehetra na ny fikasana na ny hanina sahaza aza eny fa na dia nomba an'ireo ankonanay dia meteza ianao hitahy anay mandrakariva. Mandray ny teninao izahay amin'ity maraina ity. Miasa ao anatinay tsirairay avy ianao aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mivavaha mangina tsy mitsahatra. Nalaina amin'ny tantara voalohany toko 1:10 sy ny 1:11 manao hoe aoka hifalo ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiava an'i Jehova sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany, amen. Tsy araky ny tokony ho izy ny fandraisan'ny olona ny vavaka. Tsy fampahafantarana an'Andriamanitra izay zavatra tsy fantany izany. Andriamanitra dia efa mahalala ny tsy ambaratelo ny tsirairay avy amintsika. Noho izany dia tsy ilaina ny manao vavaka lava reny na mafy be ihany koa. Mamaky ny ao am-pontsika ao Andriamanitra ka tokony hanao vavaka miafina izany isika ary izy izay mahita ny miafina hiaino ary hamaly araky ny fotoana sy ny toe-javatra mahamety an'izany. Ny vavaka ao anatin'ny fiatsaram-belatsia dia faniratsirana an'Andriamanitra tsy miaino ary tsy mamaly afa-tsy ny vavaka ao anatin'ny fo izy. Ny vavaka dia tsy manova ny asan'Andriamanitra fa mampifanaraka amintsika amin'izany. Tsy manova ny fanatanterahana ny adidy izany, tsy mahasolo ny trosa amin'ny ampahafolony ny vavaka izay mivaivay sy tononona matetika ary tsy manolo ny trosantsika amin'Andriamanitra na oviana ihany koa ny vavaka. Ny hery avy amin'ny vavaka dia mametraka antsika amin'ny fanatanterahana ny adidy andavanandro. Ireo fakapanahatrehana isan'andro dia mametraka ny vavaka ho lohalaharana. Raha tiana ny hiarovan'Andriamanitra amin'ny herin'ny finoana, raha tianao no hiarovan'Andriamanitra anao dia aoka hanambara ny hetaheta-ponao amin'ny vavaka mangina ianao. Rehefa sendra hery miasa mangina amin'ny taonantsika hanalavitra an'Andriamanitra isika dia aoka isika hidodidody hangataka fanampiana avy amin'Andriamanitra. Raha tsy manao an'izany isika dia tsy ahomby velively amin'ny ezaka atao hanapitehana ny avinavina sy handresena ny herin'ny fakapanahy izay mitarika antsika hanara-po amin'ny ota izay mampanalavitra antsika amin'ny mpamonjy antsika. Ny fahazavan'ny fahamarinana izay manamasina ny fiainana dia ampibaribary amin'izay mandray azy ny firedaredan'ny faniriana ho amin'ny ota, mitady hanapaka ny fo ary izany dia mahatonga azy hamory ny heriny sy hampiasa ny tanjony hanoerana ny Satana mba handreseny amin'ny fahamendrehan'i Kristy. Kaneisika tsirairay avy izao olon'ny vavaka tena izy, tsy amin'ny fieboeboana na fanaovana lohahevitra na ihany koa tonom-bavaka faran'izay mahomby amin'ny fieritreretran'ny olombelona fa aokany ny fanirian'ny fo sy ny fitiavana akaikintsika bebe koa an'Andriamanitra ary hiatoraka aminatin'ny fo torotoro amin'Andriamanitra no hanosika antsika hanonona ireo tonom-bavaka ireo. Amen. Andriamanitra tsara ndrisan-danitro mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany ampianaro izahay hivavaka araka ny sitraponao ary ihany koa ny fanahinao masina mpianatra anay an'izany ka tonga anay hanakaiky anao bebe kokoa amin'ny fotoana rehetra ary hatsapana ihany koa ny fitantananao. Aminaran'i Jesosy, amen.